VATSIM-PITAHIANA ho anao. VATSIM-PITAHIANA ho anao anio. Anio indray ry havako dia ao amin'ny salamo fa 7:30 ny andininy fa 7 no teny fampaherezana izay entintsika mamakivaky ity tontolo andro ity. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mitombena tsara miandry an'i Jehovah ianao, ka manantena azy, aza tezitra amin'izay hambinina amin'ny lalany, dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, ilay rainay tsara indrindra sady mpanao ny tsara, misaotra anao izay fa mbola amarinina ombieny ny tenina hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia hadidiko izany. Hadidinao daholo izay rehetrarehetra, hadidinao daholo Jesosy izay mitodika sy mihevitra ary mibanjina anao isan'andro, indrindra ireo manantena anao. Ka dia ankehitriny ara mampianatra anay indray ianao mba hiandry an'i Jehovah, mba hitombona tsara, mba hanana faharetana ka hanantena anao amin'ny lafin-javatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay. Satria fantatrao izay fa indraindray mialina ny ratsy fanahy, indraindray mitsiriritra n'ireo izay misandratra eny anivon'ny jetilisa, kanefa kosa matoky izay ary ankehitriny. Fa raha mbola misy ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanay, dia ilay fanantenanay amin'ny sehoan'ny voninahitra o Jehovah. Misaotra Jesosy. Ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Saotra Jesosy. Amen.